Ho aminareo ny riavana ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra la ankehitriny sy taloha ary ho avy. Araka ny efa nolazain'ny mpitarika dia ity Alahady fa 7 ny volana Novambra ity no taom-baovao ny fiangonana araka ny fanisan'andro kristianina. Taom-baovao ny fiangonana Alahady voalohany amin'ny advento. Izany hoe raha manisa ny amin'ny 4 Desambra dia manisa Alahady 4 alohan'izay. 7 Novambra, 4 Desambra, 12, 12. Ny advento dia manomboka anio ary mifarana ny 14 Desambra. Zay ny famaritana ny advento araka ny diary kristianina. Ny foto-kevitra izay ventesina ao anatin'ny advento dia tena maro lafy, saingy fitiny ny fiangonana Fjkm amin'ny hoe fanantena mpamonjena ary fiandrasana ampifaliana ny fiavian'ny tompo. Ireo no amtianantsika azy ny advento dia fiandrasana ampifaliana ny fiavian'ny tompo ary fanantena mpamonjena. Ny liturjika maitso dia tsy hoe amin'izay ahitantsika ankehitriny eny amin'ny fiarahamonina sy ny lalona samihafa hoe tandansy indray zany izao maitsomaitso ny loko malaza, tsia fa napetraka ny fiangonana ny loko maitso mba ho fanamarian'izay fanantenana, anambarana fa tsy misy ho avy azo resahana raha tsy eo Jesosy Kristy. Tsy misy fanantenana azo tenenina raha tsy ao Jesosy Kristy. Izay foto-kevitry ny advento. Fanantenam-pamonjena, fiandrasana ampifaliana ny fiavian'ny tompo. Mahavantana ny fiangonana ny mametraka ny jauna toko voalohany ho perikopan'ny advento izay mifandray akaiky amin'ny Genesisy toko voalohany, ilazana indrindra ny amin'ny asarobidiny tenin'Andriamanitra nitsofoka teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Ny asarobidiny tenin'Andriamanitra nanova ny tantaran'izao tontolo izao. Ity jauna toko voalohany ity dia tena manan-karena raha ny atao hoe teolojia. Ilay andininy 5 hatramin'ny 17 tafiditra ato amin'ny perikopa dia horaisitsika ary empatsika amin'ny lohahevitra hoe teo Jesosy Kristy fa tsy fantatro. Teo Jesosy Kristy fa tsy fantatro. Misy toerana anankitelo izay hitantsika ato amin'reto andininy reto ny sehoan'i Jesosy Kristy. Ny voalohany dia ilay izao tontolo izao. Ny faharoa dia ny firenena hoy ny dika teny ombonana no vakiana teo, ary ny fahatelo dia ny tsirairay avy ilay nandray azy. Jesosy Kristy tonga teo amin'izao tontolo izao, ilay teny mazava hoy ny dika teny ombonana. Fao amin'ny dika teny mahavantanantsika dia hoe ny tena mazava, ilay teny fahazavana. Jesosy Kristy rehefa mamaky moa isika dia hoe manomboka eo amin'ny 14 sy ny manaraka dia mahafantatra fa Jesosy Kristy no tondrona amin'ilay hoe teny. Tonga eo amin'izao tontolo izao ilay teny. Jesosy Kristy tonga eo amin'izao tontolo izao. Jesosy Kristy tonga eo amin'ny firenena. Jesosy Kristy tonga eo amin'ny tsirairay. Rehefa tonga teo amin'izao tontolo izao ny teny i Jesosy Kristy dia voambaran'ny soratra masina fa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Izao tontolo izao tsy nahalala azy.
amin'ny filazana hoe taony tena mazava ilay nahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao teo amin'izao tontolo izao izy ary izy nanaovan'izao tontolo izao nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Amin'izany filazana izany ry havana no anambarana amintsika fa Andriamanitra dia miaona aminao anivelany rindrina efatra ny fiangonana tonga amin'izao tontolo izao ny teny. Miaona aminao anivelany fiangonana tonga anivelany fiangonana Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny. Rehefa tena zohitsika ny tantara tsy mbola nisy fiangonana dia indro Andriamanitra midina eo amin'izao tontolo izao feno korotana sady foana ao amin'ny Genesis 1. Mbola tsy nisy fiangonana dia indro Andriamanitra niantso ny Abrahama tany amin'ny tany ny fanompo-tsampy ary raha ny tantara ny fiangonana eto Madagasikara mbola tsy nisy trano fiangonana nijoro indro Andriamanitra namangy Andrasalama ohatra akaiky izany. Izany dia milaza amintsika fa eny amin'izao tontolo izao ny tenin'Andriamanitra. Raha miteny ny soratra masina hoe izy nanaovana izao tontolo izao dia mampieritreritra antsika fa ay rehefa mandray manga isika mamofoka mihinana dia tsy maintsy atsiaro hoe ny teny nahariana izao tontolo izao ny teny nanaovana ny manga mba tsy handeha ho azy ny fiainanao ka hihinana manga amin'izao fotsiny. Raha mandray akoho ianao ka hanapaka ny tendany na sanatria ampiady akoho mba eritreretinao ve iza ny nahary akoho mba mampitodika anao amin'Andriamanitra ve zany sa hiandry mpitory teny mpitory filazantsara andondom-baravarana ianao. Enrehetreny ny tenin'Andriamanitra ny zavaboary hitantsika manodidina antsika dia miteny aminao fa Andriamanitra ny antom-pisinao, Andriamanitra ny antom-pisiny izao tontolo izao. Mbola tsy hitodika amin'Andriamanitra ihany ve ianao? Eo Andriamanitra fa tsy fantatrao. Ary izay ny ambaran'ny soratra masina teo amin'izao tontolo izao izy izao tontolo izao tsy nahalala azy. Andriamanitra tonga eo amin'izao tontolo izao amin'ny toerana rehetra amin'ny fomba tsy takatry ny sainao. Andriamanitra tena tsy azontsika sakanana ary izay ilay teny pasoavana tsy ampoziny jentilisa akory dia tonga mitodika amin'Andriamanitra izy amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Tsy heverin'izao tontolo izao fa ny amin'ny tompam-paharan'ny dahalo dia any Andriamanitra te hiantso ny olona anatona azy. Any amin'ny toerana fifohana rongony dia any Andriamanitra manakolazaina. Any amin'ny toerana izay iriariavan'ny Filiba ny mpampanofantena ny toeram-pandizana dia any Andriamanitra. Fa ho atokantranonao izao tontolo izao koa any Andriamanitra. Any amin'ny karazana efitra rehetra ao atokantranonao Andriamanitra manakolazaina aminao Andriamanitra. Eo Andriamanitra fa tsy fantatro. Teo Jesosy Kristy fa tsy fantatro. Izany no ambara hoe teo amin'izao tontolo izao izy fa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, zava-dehibe amintsika loatra ny fiangonana. Ary mieritreritra isika indraindray fa raha tsy any am-piangonana dia tsy handre toriteny. Raha tsy any am-piangonana dia tsy hitodika amin'Andriamanitra. Ry iny ianao tsy nakany am-piangonana iny tadidio ny teny pasoavan'Andriamanitra ty andramby ianao manatona fantatrao ve fa eto amin'ity izao tontolo izao ty aho. Manatona fantatrao ve fa misy aho. Mba tsy hiriri fotsiny eto amin'izao tontolo izao ianao fa eto amin'izao tontolo izao Andriamanitra sy ny teniny. Izay ilay fahasoavana. Andriamanitra mamangy an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny teniny. Sao tsy fantatrao fa eto amin'izao tontolo izao
amin'ny alalan'ny teniny Andriamanitra. Ny faharoa ry havana, tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nalala azy. Ny Jiosy no ambaran'ny soratra masina amin'izany, ny mpiray firenena amin'ny Jisoa, fa raha lahatra amin'ny fiainantsika kristianina dia isika fiangonana ilay efa namaly ny antson'ny tompo, ilay mivory tahaka izao, ilay firenena voafidin'Andriamanitra, ilay firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, ilaza ny atsara n'ilay ny antso azy. Ny mahagaga efa napetraka taonjato maro talohany naterahan'i Jesosy ny teny faminaniana ny amin'ny atongavan'i Jesosy, ilay mpamonjy, ilay Mesia voahosotr'Andriamanitra, fa tsy netinino ny Jiosy rehefa tonga tokoa ny tokoa, tsy nanaiky an'i Jesosy ho Mesia izy, nandahany Jesosy izy. Zay ny 12, tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Eto ianao fa mety mbola tsy nandray, nandre toriteny be dia be, fa tsy mbola nandray ilay teny de Jesosy Kristy. Ary izany indraindray no andrenesantsika Yesu teny na fanamariana ataony manodidina antsika ny hoe mivavabavaka ireny fa tsy mba mivavaka, minomino fa tsy mino, mameno fiangonana fa tsy ho tonga ny an-danitra. Nandre toriteny ianao fa noraisinao ve ny teny. Samihafa ny mandre sy ny mandray. Ilay teny tonga tany amin'ny azy fa ny azy tsy nandray azy. Raha ny dika teny dia toa milaza hoe tsy neken'ny fiangonana, tsy neken'ny firenena i Jesosy. Tsy izy io, tsy Mesia io, tsy mandray an'io zahay. Ry havana malala, ho avy i Jesosy ary efa eto izy ankehitriny. Raiso fa izany ho andrasana amintsika. Taom-baovaon'ny fiangonana, fanombohana, fiainana vaovao ao amin'ny Kristy koa izany. Aza miandry ny 2 Janoary. Izay vao tena fiainana vaovao, izao ny taom-baovaon'ny fiangonana. Tongeto ny teny, renao ny toriteny, raiso ny teny. Raiso ilay teny fahazavana de Jesosy Kristy. Ny fahatelo, miatery ny toerana. Ny 12 dia milaza fa nisy nandray i Jesosy. Zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy, izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Raha n'izao natoko fa 7:40 fantatsika tsara manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Nomeny an'izao tontolo izao i Jesosy fa izay nandray no manana fiainana mandrakizay. Tonga teto amin'izao tontolo izao ny teny, tonga teo amin'ny fiangonana ary toriana ny teny, fa izay nandray no tonga zanak'Andriamanitra. Teo Andriamanitra ary zanany aho. Teo Andriamanitra no raisiko izy ary zanany aho. Teo Jesosy Kristy nandray azy aho tonga zanak'Andriamanitra. Tena fomba n'Andriamanitra ry havana ny hoe matsiaro ny ankapobeny, fa izy koa dia mitsimpona ny tsirairay ao anatin'ny ankapobeny, ary izany indrindra izany koa ny filazantsara. Tsy atosaka fotsiny
dia ampy izay fa mila ny tsirairay manapa-kevitra da izaho manokana amin'ny maha izaho aho ny tenako, ny fisainako, ny fanahiko, ny fihetseham-poko izany no miara-miandrona andraisako an'i Jesosy. Atao anatin' reto vahoaka be reto izaho andrasan'i Jesosy anapa-kevitra amin'ny fanapa-kevitra samirery. Fa tsy ndao sika rehetra dia mialokaloka ao amintsika rehetra ao fa izaho irery ny momba ny anarako dia manaiky fa mandray an'i Jesosy aho ary izany mampiditra ho ankonan'Andriamanitra ho zanak'Andriamanitra fahefana azahoana anarana ho zanak'Andriamanitra raha mijery eny amin'ny vodipedisika anarana na fahefana. Tsy fanapa-kevitry dadabeako na dadabe anao, tsy fanapa-kevitry dada ndeha hivavaka ato hisotro fitiavana na fanapa-kevitry ny vadiko izay arahako no ny fanambadiana no andianako am-piangonana fa tena fanapa-kevitro andray an'i Jesosy ho isan'ny ankonan'Andriamanitra aho. Izany ry havana no andrasan'ny Tompo amintsika mandray an'i Jesosy ho raisiny ho zandriny, mandray an'i Jesosy ho raisin'Andriamanitra ho zanany. Tompo-pahasoavana izany ry havana. Iza moa ianao no ho raisin'ilay mpanjaka ny mpanjaka ho zanany? Ngamby ianao mety faly hoe misy filoham-panjakana anankiray mandray anao ho zanany handova azy, fa mihoatra noho izany any fifaliana ilay tompony fahefana rehetra nay mpanjaka ny mpanjaka no mandray anao ho zanany. Raha mety ianao handray ilay teny tonga nofo. Tamin'izao alahady voalohany amin'ny adventy izao ry havana dia mampahafantatra antsika ny soratra masina fa Jesosy Kristy ilay teny fahazavana tonga amin'izao tontolo izao tontolo izao feno fijangajangana. Raha mba hanandray ny teny na dia andininy raha ihany tao amin'ny baiboly mantsy izao tontolo izao manao hoe aza mijangajanga dia tsy lany vola be amin'ny tetikasa iadina amin'ny arety mifindra vokatry ny firaisana ranofo. Tsy maintsy anaiky izany sika raha tena fiangonana afaka nitatra tsara ny fiarikarena fa tsy voabahany izany tetikasa ady amin'ny sida zany tsy ny aina andininy ray ao amin'ny baiboly ihany no nila ny ainona sy ny raisina ho fiainana dia foana ny sida ary mbola azo raisiny izany. Ty andro anio ty tsy hoe andro taom-baovaon'ny fiangonana ihany fa mifanojo indrindra amin'ny itondrana mibavaka ny asantsika Fjkm tarihan'ny komity pirenena miady amin'ny arety mifindra azo amin'ny firaisana aranofo. Eny amin'izao tontolo izao ny tenin'Andriamanitra fantaro ary raiso fiainantsika izany. Tonga ty amin'ny fiangonana lazaina isan'andro ny tenin'Andriamanitra raiso ho fiainantsika izany. Eo aminao ny tenin'Andriamanitra mandraisa fanapahan-kevitra mazava hiaina izany tenin'Andriamanitra izany. Hoy ny soratra masina izay rehetra nandray azy dia Jesosy nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Amen.